marihana moa fa ny fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana ho avy zao no natanterahana izay fivorian'ny jika eto Madagasikara izay ankoatran'ny SADC ny vondrona afrikanina ny COI dia isan'ny délégation ao anatin'ny JKM ihany koa ny OIF mazava ho azy andray anjara ao anatin'ny didiniky ny JKM ity ihany koa ny solitena avy amin'ny maso ivovahiny miasa sy monina eto Madagasikara izay ny amin'iny fa eo amin'ny fanehokevo politika izay hatrany tsy mahavaha olana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao hoy ny hetsiky ny Vonjy Aina miaraka amin'ny vondron'ny olom-pirenena makasika ny fampihavanana ho azy ireo dia tsy misy afa-tsy ny fananganana rafitra vaovao no hahafahana mamoaka ao anatin'izao krizy izao. Fanazavana hoentin'ny Andriamatoa Célestion Harandrea mampiona. Hoananay ary ampianay ny FFKM amin'ny démarche rehetra amin'ny lalana hitany rehetra soro-dalana izay nataony hamahana ny krizy. Hoananay zato isan-jato izany. Faharoa manarakarak'izay tsisy vahaolana misy ratsy rahavana daholy ny rafitra rehetra misy amin'izao rehetra tetezamity izao satria tsy mahavaha olana ary ny teny voalohany teo hoe efa nytany sako teo tany MPST gouvernemanta CT CST CFM sy ny karazany tsisy mahavaha olana zany mataontsika efa taona zao mbola eto ihany ravana daholo zay dia aminay hatramin'ny nendohan'ny krizy tamin'ny 2020 efa nanao offre de service zany ny professeur Ranjeva ny votoatin'izay rehefa ravana daholo le rafitra misy amin'izao fotoana zao zany dia ny fametrahana gouvernemanta tsy miandany ary misy ministre technocrate zany hoe technicianina zany ary anao inona moa reo amin'ireo ametraka fanjakana tandalana amin'izao fotoana zao raha antsika mahita be dia be ny sosokevitra miady daholo ny rehetrarehetra hoe ataovy ny fifidiana ny teny daholo ny rehetra hoe tsy misy vahaolana ary tsisy solution afa-tsy ny fanaovana fifidianana ihany fa fifidiana nao inona fifidiana atao inona raha ohatra ka tsy milamina kory ny fototra hijoroany zany fanjakana tandalana izany dia hifanipaka ohatra ny valalakariny eto itsika ary professeur Nanjeva efa miteny fa raha ohatra izao toe-javatra misy zao ny anaovana fifidianana maikamaika tandrametaka fotsiny ny teny nataony dia hoe afaka roa taona sy tapany dia hiverina sady krizy ka tsy aleotsika ve hofongorona hatramin'ny fotony mihitsy ny fototra krizy io zay vao miditra amin'ny resaka fifidiana isan-karazany zany toy zay ho maimaika fotsiny anao fifidianana kanefa afaka fotoana foy dia hiverina indray io krizy io.